indray mbava kely kosa mahakasika ny ara sosialy ny firenena malagasy isan'ny manana tahambany ambany aty Afrika i Madagasikara raha ny fiahina ara sosialy izay indrindra no resahana. Mbola latsaky ny 100 ny mpiasa malagasy ihany no mpikambana eo anivon'ny CNAPS. Misy amin'ireo tranimpiantohana no manolotra tolotra mahakasika ny assurance retraite hanampiana ny CNAPS sy ireo services médicaux du travail. Ravakandriamanala sy Mamra Samuel nitondra ny fanadihadiana. Mbola aotra faingo enisanjato ny arakarana fahobe monja no natokany fanjakana malagasy ao amin'ny fiahina ara-sosialy tamin'ny taona 2020. Manasokajy Madagasikara ho isan'ireo firenena aty Afrika tsy manao laharam-pahamehana ny fiaina ara-sosialy izany. Ety andaniny, mbola ny 700 ny mpiasa malagasy no mpikambana eo anivon'ny CNAPS, raha toka 5.300 amin'ireo no avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ny tranimpiantohana Kolina Madagasikara izay namory ireo solitena ny ministeran'ny asa, ny CNAPS ary ny solitena ny orinasa tsy miankina sy vondron'ny mpampiasa omaly teto amin'ny Ibisa Korondrano dia nanokana ity fotoana ity ho fampahafantarany ireo vokatra eo anivon'ity tranimpiantohana ity ka isan'ny nasongadina teto moa ny mahakasika ny assurance retraite. CNAPS zany ny atao hoe retraite par répartition, izany hoe ny mpiasa amin'izao fotoana no manao cotisation andoavana ny retraite ny efa be antitra amin'izao fotoana. Le retraite par capitalisation izay atolotry ny orinasa Kolina kosa dia manao cotisation tsikelikely dia mbola tanora zany ahafahana mandray le retraite mba misimisy kokoa rehefa tonga ny fahaterana zany. Ny assurance retraite dia mahakasika ny fanonerana ny latsakemboka naloha nandritra ny fotoana ny asany rehefa mamarana ny taom-piasany ny olona iray, fa eo ihany koa moa ny fahafatesan'ilay mpiasa mpikambana tampoka, ny fiahina eo amin'ny fampianarana ny ankizy ary ny fiahina raha sendra loza. Manana tolotra momba fiaina ara-pahasalamana ihany koa ity tranimpiantohana ity.